Bonjour daholo androandray zany tsika dia resaka momba ny Guerre de Corée izay nitranga entre ny 1950 ka hatramin'ny 1953. Origine. Ohatrana marina moa ny paozin'ny Korea tamin'izany. Tamin'ny 1950 dia nizara roa ny Korea, ary ny Korea dia ohatrany hoe péninsule kely izay manana frontière miaraka amin'ny sy miaraka amin'ny zareo URSS. Ary tao aorianan'ny deuxième guerre mondiale moa dia fantatritsika fa nizara roa izy teo amin'ny 38e parallèle. Ary tamin'izany dia ny nord izay ny URSS moa zany no nanosika ireo troupes japonaises, ary ny tany amin'ny sud dia nisain'ireo amerikana izay tao, dia izany zany dia lasa communiste ireo nord ary manana régime capitaliste ireo izay tao amin'ny sud. Talohan'ny ady moa zany dia ny Korea dia pays anankiray, peuple anankiray, fa alohan'ny nipetrahan'ireo japonais taombotry zareo na deuxième guerre mondiale. Tamin'ny 1950 izay eritreretina moa zany fa hoe tsy ametraka Kim Il Sung resahana eto ilay leader atao amin'ny Corée du Nord, dia neritreritra hoe réunifiena ny Corée iray manontolo ka atao manana ilay régime communiste. Ka teo zany i Kim Il Sung dia nitondra ny tropiny nakany amin'ny Corée du Sud, ary teo moa zany dia ohatry ny hitany amerikana fa ohatry ny mipetrakolana amin'ny zareo zany, satria 1950 tsika izao, ary tamin'ny 1949 dia le Chine ngeza be io dia lasa nanana régime communiste. Ka teo zany dia nalefan'ny amerikana ilay doctrine nomentandry zareo izay hoe ny heviny moa dia hoe anakanana ny Kim Il Sung, ka noho izany zany dia mba nangataka tamin'ny ONU izy mba hanampindry zareo izany. Fantatsika moa fa ny amerikana dia mambarana ONU, nefa eo anilandry zareo koa ireo sovietika izay mambarany ONU. Ka teo zany ve dia hoe ireo sovietika ve tsy ametraka ny droit de veto andry zareo, amin'izany hoe fangatahany amerikana no intervention izany. Kanefa moa zany ireo zareo sovietika dia tsy nanatrika an'ilay fivoriana tao amin'ny ONU dia nanara ohatry izany zany ary zareo amerikana, ary nangataka an'ilay hoe hanao intervention amin'ny Corée du Sud mba hiampesena ireo tropiny Kim Il Sung. Ka ahoana ary ny déroulement izany zavatra izany. Ka teo zany dia nisy ny intervention ONU izay ny ankabeazan'ilay troupy moa dia amerikana no tena mameno azy, dia io intervention io dia i général MacArthur no nitarika azy, ary fantatsika moa fa i général MacArthur dia izay efa niatrika ady tany Japon, fa tany tsara mihitsy izany ny Azia, ka izy no hitarika ilay intervention ataondry zareo. Ka l'intervention moa zany dia nanomboka tany amin'ny Corée du Sud, niditra tany zareo ka nanosika ireo tropy ny Corée du Nord ireo, ary dia voatosika ry zareo izany niala teo amin'ny 38e parallèle, ary mbola niakatra ry zareo, niakatra ka farany tonga tany amin'ny frontière Chine. Tonga tao amin'ny frontière Chine kosa nefa ry zareo tonga dia namaly ny zareo chinois, ka nandefa ireo volontaire chinois be dia be izay hanohatra an'ilay intervention nataony amerikana, na moa zany hoe ny ONU fa ny amerikana moa mameno azy eto. Ireo volontaire chinois indray nefa dia tsy dia manana hoe fitaovam-piadiana ry zareo, fa ry zareo moa zany dia maro be, ka noho izany zany dia voatosika ry zareo any ry zareo armée ONU tao katrany aorianany 38e parallèle. Ka teo amin'ny fotoana moa zany i général MacArthur dia nanana hevitra hoe raha ampiasaina moa zany ny bombe atomique izay ho alefandry zareo ao amin'ny Chine, fa soa ihany moa zany fa hoe janona ho hevitra fotsiny izany fa tsy notanterahana. Ka teo moa zany ny nord de la Corée sy ny ONU dia hoe hanao accord, izay possible mihitsy ilay accord nataondry zareo satria maty Staline tamin'ny 1953. Ka teo zany dia tsy dia nahazo fanampiana avy any amin'ny URSS intsony ry zareo Corée du Nord, ka naika ilay hoe cessez le feu.
dia teo zany dia miverina ilay statut hoe Corée du Nord mizara roa eo amin'ny 38e parallèle, ka ny Nord dia régime communiste ary ny Sud dia régime capitaliste. Ka raha fehezina zany iny guerre de Corée iny dia azo lazaina fa hoe guerre nanao victime be dia be satria 50 000 ireo soldats américains izay nalefa tamin'izany ady izany, ary azo lazaina fa hoe demi victoire kely andry zareo any satria ny Korea dia tsy lasa communiste daholo andry zareo fa misy ilay Sud izay capitaliste, ary azo lazaina koa zany fa voaja ilay politika containment andry zareo Amerikanina. Izay no amaranana ity vidéo ity. Misaotra.